Kokoa daholo anareo any tokantrano any izay mpanaraka tsy tapaka ny kilalao step by step eto amin'ny RTV ACFF. Fa miarabanareo rehetrarehetra any dia manasa anareo anaraka foana ny kilalao step by step izay karakarain'ny supremacy and perfect miaraka amin'ny RTV ACFF. Ny kilalao step by step saison 1 moa zany dia efa madivy farana satria efa ao anatin'ny lalao manasa-dalana itsika izao na hoe demi-finale satria efatra amby roapolo mianadahy izy ireo no nifaninana dia efa lasa ny 12 mianadahy zany efa tsy afaka niatrika ny formation manaraka intsony dia 12 sisa notavela amin'izy 12 mianadahy ireo indray nefa izay manao ny lalao demi-finale dia ny enina sisa notafiakatra ho any amin'ny lalao famarana. Enina mianadahy zany sisa notafiakatra na enina mirahavavy dia izay zany no hiatrika ny finale. Ho an'ny azo ny fandresena kosa dia 3 amin'izy ireo no azo an'izay fandresena izay zany hoe ny 3 voalohany zany dia azo asa avy hatrany ato amin'ny supremacy imperfect satria ny antony kilalao natao amin'ny tsy mananasa moa izy tia izay no antony nanomezana formation an'ireo mpianatra formation an'izy rehetrarehetra zany mena ny formation mahakasika ny fianarana taovolo ary izay mahay indrindra amin'izy ireo ny 3 voalohany manaraka tsara ny fampianarana sy ny toromarika rehetra nomeny ny supremacy imperfect dia izay kosa no voaray miasa ato amin'ny supremacy imperfect. Izay zany ny loka izay omenan'izy ireo. Mahafinaritra be zany satria tsy nananasa izy nitady asa menana azy ny formation maimaimpona ary rehefa avy eo izy dia voaray miasa avy hatrany ato amin'ny SP. Eny ary ny amin'ity androany ity aloha dia anaraka kilalao mahafinaritra be isika iarahana amin'izy 12 mianadahy izay mbola tavela manohy ny formation ety amin'ny supremacy dia manasa antsika rehetra anaraka ny kilalao hatramin'ny farany. Mbola ety amin'ny supremacy and perfect ihany ianao ny amin'ity androany ity hiala voly kely indray isika miaraka amin'ireto mpianatra 12 mianadahy ireto anao kilalao indray iarahana amin'ny Yasia sy Madame Stéphanie zany amin'ity androany ity. Ny mpianatra ety amin'ny supremacy and perfect moa dia tsy hoe mianatra foana tontolo andro dia tsy maintsy mianatra foana latsinainy jusqu'à lahady fa misy kosa ny fotoana izay ahafahana milalao ao ihany koa ny ahafahana manao ny fiainana andavanandro. Andeha ro arahantsika izay kilalao mahafinaritra be iarahana amin'ny Yasia sy Madame Stéphanie izay. Fahalinarabasika rehetrarehetra indray mpanaraka ny fandarana step by step izay rehetrarehetra aty amin'ny step by step ohatra mba manao kokoa anaty tokantrano daholo tsika rehetrarehetra. Narahantsika teo moa zany valina examen nisy ireo namantsika izay tsy maintsy hoe nandao antsika fa sarotra moa zany fisarahana fa izay ilay kilalao dia mahireza daholo rakizy fa zalotsika andalotsika mba hiaraka ilalao kely dia raha vonona nareo ny ilalao dia ndao atsika ilalao vonona aloha nareo sa tsy vonona ay ndao ary ilalao indray tsika dia zaraina groupy telo indray ny ekizy ny SP zany hoe misy ireo manao akanjo Madagasikara misy ihany koa ireo manao akanjo maintimainty ary ireo manao akanjo fotsifotsy dia miova indray ny kilalao antsika androany somary novaina kely indray ilay izy dia raha vonona nareo dia ho azavaiko aminareo avy hatrany ilay kilalao. Ilay izy kilalao anankitelo izany hoe misy karazany telo ilay izy dia zay le point indrindra indray no maharesy ary mbola mahazo kopy ihany dia ny kopy amin'ity dia mitonaka aty zany somary miavaka kely fa tsotra hitantsika izany fa surprise dia le jeu zany ohatra izao fandeha le izy misy jeu karazany anankitelo fa le jeu voalohany aloha no azavaiko aminareo le izy resaka 10 zany le jeu zany hoe rehetra seza hitanareo manoloana anareo rehetra zany seza anaty valo izy ireo dia le izy zavaikely mandeha zany hoe nareo rehetrarehetra mihitsy mandeha boribory eo amin'io seza io nareo tsy maintsy mihodina fa tsy mahazo hoe mandeha dia mijanona eo amin'ny position anankiray fa tsy maintsy mihodina amin'io seza io nareo dia alefako ny hira dia rehefa tapahako ny hira dia voatapaka zany hira dia mamendrika mipetraka amin'ny seza nareo dia raha vonona moa zany nareo dia ho atombontsika raha ny kilalao fa tiako mariana kely aloha isaky ny éliminer zany
zany dia miena anisan'ireo seza ipetrahanareo ireo dia raha misy ihany koa ohatra hoe amin'ny seza anankiray ahitana olona anankiroa mipetraka eo ambonin'ilay izy dia miara éliminer olona anankiroa mipetraka eo ambonin'ilay seza ireo dia raha vonona ary nareo dia manasa anareo akaboribory fa ho alefanay ny hira. Vonda! Vonda! Magina pada para kruna ro, di panjang ini di awal. Dah selalu atau di mana? Abi rencananya. Dah selalu. Rosi. Dah lalu. Ya. Delia. Genau. Ya. Genau. Sambil satu lagi. Kau ya. Kuangkat saya. Saya sudah sangat lawan dia. Awal ya. Vita illy manche voalohany tanatin'ity kilalao numéro 1 ity dia omentsika ny Stéphanie moa ny fitenenana ny zavatra hitany teo. Ny tateo koa zany dia nisy olona roa niara-nipetraka tamin'ny seza anankiray dia efa voalazantsika tetsy ambony hoe rehefa ohatra hoe anankiroa no mipetraka amin'ny seza iray dia miala avy hatrany izy roa. Dia inory moa zany no tena tsy nahazo seza fa tavela tetỳ am-pitsanganana. Dia eto zany hitantsika eto zao ny ekipan'ny maintimainty niala daholo izy ireo satria anisan'le tena nanao tsororo teny ambony seza. Dia ny ekipan'ny fotsifotsy sy ny Madagasikara zany no iadiny lalao farany eto. Dia hitantsika eo indray toy ihany. Dia raha voninareo dia mangala boribory avy hatrany ary fa ho alefanay indray hira. Ao vonina daholo ao ary. Dia mandroso dia vita ihany koa moa zany ny manche faharoany tanatin'ny kilalao numéro 1 dia raha voninareo dia alefanay avy hatrany ity finale ity izy niaresa. Hitantsika amin'izao moa zany fa zareo fotsifotsy ny manana ekipa anankiroa mbola tafajanona ary ny Madagasikara ny faharoa. Dia eo alefantsika avy hatrany ary ny kilalao raha vonina ianareo. Lasa. Harus malaki-laki ya lah. Zairaya, i Candice, Michel, dikira zay zany naresy ny ekipan'ny Madagasikara.
antsika teo moa zany dia nahazo un point ny équipe-ny Madagasikara dia ny ambiny zany resy daholo satria misy nipetraka teo niara-nipetraka anankiroa teny amin'ny seza, misy ihany koa ny tsy nahazo seza mihitsy. Un point zany ho an'ny Madagasikara. Vita iny ny kilalao voalohany dia hitandratsika amin'ny kilalao faharoa hitantsika eto indray hoe izy indray ny azo ny point fa izay mahazo point betsaka indrindra ao anatin'ilay kilalao anankitelo no hivoaka mpandesy dia raha vonona indray ary nareo dia ho alefantsika indray ny kilalao faharoany zany ny kilalao voalohany ary ny zareo Madagasikara no nahazo point dia hitandratsika ny kilalao faharoany somary azo vaikelanareo efa hitantsika moa zany misy couleur reto dia nareo zany mandana solitena ray fahazaran'olopy dia ny solitena nareo zany mijoro eto nday dia ato nday dia ato nday dia le izy zany mitonona couleur anankiray zany mitonona couleur anankiray izay ohatra hoe resiko ohatra hoe orange ohatra dia izay mahavoray voalohany no mahazo amin'ny point dia miverina inefatra ianareo dia izay olona mahazo point indrindra zany mandritra ny kilalao anankiefatra io no mahazo an'ilay un point indray amin'ny kilalao faharoa ity dia raha vonona ianareo dia afaka alefanareo eto avetrany ilay solitenareo dia vola tsara nareo solitena anankitelo ao amin'ny antsary rouge violet anankiroa zany sisa no ahafahanareo milalao fa ny zava-metimety no zany nahazo poe aloha treto dia mietsara orange telo ny tao amin'ny ekipan'ny maintimainty dia namarina couleur iray ny ekipan'ny fotsifotsy ary tsy namarina kosa ny tao amin'ny Madagasikara. Noho izany dia point indrindra zany dia isa dia couleur fantatra indrindra teto zany ny tao amin'ny ekipa maintimainty dia azo zareo ireo zany ny un point. Noho izany dia nahazo tamin'ny voalohany nadresy nahazo ny un point ny ekipan'ny Madagasikara dia lalao faharoa nataontsika teto indray nahazo un point ny ekipan'ny maintimainty ato ary mbola tsy nahazo point kosa ny ekipan'ny fotsifotsy mbola tafananetsika amin'ny lalana ataontsika. Nao raha tonga dia hitantsika vitrana aloha ny lalao fahatelo satria teny efa maika dia maika lalao fotsifotsy hakambahay point indray moa zany satria zareo mbola tsy nahazo point dia nao raha atoloko anareo indray hoe ohatrany hoe kilalao fahatelo. Dia tafiditra antsika eto amin'ny kilalao famaranana an'ity kilalao antsika androany ity tena tsara angamba ny madame Stéphanie mba mino kely hoe ny bilan-ny point azon'ireto ekipa mahafinaritra be reto. Ny point azonareo zany dia un point ho an'ny Madagasikara dia un point ho an'ny ekipan'ny maintimainty ary mbola tsy nahazo point ny ekipan'ny fotsifotsy. Mazava ho azy fa rehefa tsy mahazo point amin'ity zany nareo fotsifotsy dia éliminé tanteraka resy moa zany dia noho izany mila miezaka be zany nareo dia hiditra amin'ny kilalao fahatelo antsika dia azavaiko ilay izy jeu de mime izany hoe mandefa solitena indray zany ianareo tsirairay avy par groupe dia ireo solitenareo ireo mandroso eto aloha eto dia hojerereto hoe atray zany ny fifankafantaranareo rehetrarehetra tsirairay avy moa zany dia noho izany mandefa solitena ray nareo dia solitena ray io zany ho tenenay anaran'olona ray ao aminareo ohatra hoe raisiko ohatra hoe Jessica zany teneniko hoe le solitenareo ihany fa nareo tsy maheno teneniko hoe Jessica dia nareo solitenareo tsirairay avy ireo indray zany
voalohany no manao fomba fihetsika fa tsy mahazo mitonona anarana fa fomba fihetsika na fomba fiteny fa tsy mahazo mitonona hoe Jessica zany ampahafantaranareo zany an'ilay groupony dia izay mahita voalohany izay mahafantatra voalohany zany hoe ihany zany dia izay no maresy dia miverina inefatra indray nareo dia izay mahazo point dia indrindran'ireo manche 4 reo no mivoaka mpandresy indray amin'ity kilalao fahatelo ity dia afaka mikondolo zany nareo izy ale solitenanareo alefanareo ety dia rehefa vonona ianareo dia mba mandrosa ety apetrana je afaka mandrosa apetrana ilay solitena anankitelo dia mba mizara anankitelo ihany koa nareo gropy satria nareo no ezaka mantatra an'ilay izy dia hoasaina ihany ireo solitenareo anankitelo androso ety aloha ety atao amin'ny madame Stéphanie hijery hoe iza ilay olona hoezahanareo fantarina zany nanangatana voalohany tato amin'ny fotsifotsy ina araka ny hitantsika teo moa zany dia namarina voalohany tato amin'ny ekipan'ny fotsifotsy dia mbola tsy namarina ny maintimainty sy Madagasikara toizantsika indray raha nalao manasana reo solitena zany anatina ani Stéphanie hijery hoe iza indray ilay imitenareo vonona nareo dia alevatsika ny kilalao ny lalaontsika manaraka teo moa zany dia mbola tato amin'ny ekipan'ny fotsifotsy no nanangatana voalohany izy ary le rahafianareo emena teako zareo fa eny mbola misy lalao manaraka mbola misy awary sarynareo solitena hijereo izy indray lo imitenareo tomokana ny kilalao retsy voalohany ny taty amin'ny fotsifotsy ihany moa zany no mbola natsangana tanana voalohany dia andeha raha hoe notsika indray hoe izy indray le olona tenenin'izy ireo tsy mijerijery mihitsy rehefa vonona nareo dia atomboka ny kilalao araka ny hitantsika teo moa zany dia nandresy intelo tato amin'ny ekipa fotsifotsy nandresy indray mandeha tato amin'ny ekipan'ny maintimainty dia tsy nandresy kosa zany tato amin'ny ekipan'ny Madagasikara satria dia tena tsy nafantatra olona mihitsy ry zareo dia noho izany manana 1 point ato amin'ny ekipan'ny fotsifotsy 1 point ny ekipan'ny maintimainty ary 1 point ihany koa ny ekipan'ny Madagasikara dia noho izany moa zany satria tamin'ny kilalao voalohany dia zareo Madagasikara no nahazo 1 point ary tamin'ny kilalao faharoany zareo fotsifotsy zareo maintimainty ihany koa dia tamin'ny kilalao fahatelo ity dia zareo fotsifotsy no nahazo 1 point zany hoe 1 point ihany zany zareo ekipa rehetrarehetra noho izany mahafantarana hoe izy mivoaka mpandresy amin'ny kilalao ity dia toizantsika ndraiky kilalao ity zany amin'ny manche anankiray fotsiny
dia izay mahamarina eto no mivoaka mpandresy amin'ny kilalao rehetrarehetra androany zany dia noho izany afaka manolo solotena ianareo omena 10 seconde hanolonareo an'ilay solotena dia aorianan'izay manantony aty ilay solotena mijeran'ilay olona hoy ny teny. Dia rehefa samy vonona moa zany ianareo hitantsika fa ny Madagasikara sy ny maintimainty no nanolo solotena fa zareo fotsifotsy kosa tsy nanolo solotena dia vonona tsara velona nareo. Dia mariako hatrany fa ty no ampatarana ny voaka mpandresy amin'ny kilalao androany sy azo an'ilay loka dia noho izany mila miezaka be zany nareo anankitelo hoe raha ho anareo Madagasikara zao izay mbola tsy nandresy mihitsy mety handresy nareo androany ka miezaka mafy ohatr'izay koa ianareo maintimainty fa ndao ary mandrosoa avy hatrany ianareo solotena. Tsy mijery an'ilay namana. Tsy mijery an'ilay namana. Ao ary dia matombontsika ny kilalao dia izay manangatanana voalohany amin'ireo groupe ireo no maresy raha marina ilay zavatra tenenina. Fanamariana aloha ataon'ilay solotenanareo aty aloha tsara aloha ilay fihetsika sy ilay zavatra tiany atao izay nareo vao manangatana. Izay ao ary. Ndao ary metomboka ny kilalao. Ahoana izy nanangatana voalohany Madame Stéphanie? Araka hitantsika eto moa zany dia ny tato amin'ny ekipan'ny fotsifotsy no nanangatana voalohany dia nefa zao nanangatana voalohany izy ireo fa tsy mbola ny kaondo hoe iza ilay olona hotonona fa ny anankiray nanangatana sady manao hoe izy dia izay nefa ilay tsy mety fa tokony hoe efa fantatra aloha ilay izy izay vao atsangana ny tanana dia ekeny maro zany ilay izy hoe ity ilay olona izay vao mety ilay izy. Noho izany nanangatanana faharoa zany zao antatsy amin'ny ekipan'ny Madagasikara dia ometsika an'izy ireo ary ny fitenenana. Ilay izy Nathalie. Ienare izy Nathalie hoy zany ilay izy marina be izay. Ienare metsika ty afara. Ny tao amin'ny ekipan'ny Madagasikara moa zany no namarina ny nafantatra ny olona izay nofantarina teo zany noho izany azon'izy ireo zany ny fandresena androany. Amin'ity androany ity ao anatin'ny kilalao izay natao dia miavaka kely indray ny coupe izay omenan'ireo nandresy tamin'ity kilalao natao tetỳ amin'ny Supremacy and Perfecta ity. Ny hatramin'izay dia hitantsika hoe mandihy ny loka no mena anazy fa androany kosa dia ataontsika surprise kely hoe inona zany ny loka omenan'izay nandresy. Ato anatin'ny fanaovana formation mihitsy no anolorana an'ity loka ho an'izay nandresy tamin'ny kilalao ity izay tsy nampozin'izy ireo mihitsy hoe inona moa zany loka omena azy zany fa efa zatra an'ilay hoe andihy indray ngambany izao androany fa eto zany dia efa fonimbonina ny mpanolotra ny loka ho an'ireo nandresy ary eto ihany koa ny mpampianatra ato amin'ny Supremacy and Perfecta satria ao anatin'ny fianarana moa izy reto no anolorana izay loka ho an'ny nandresy tamin'ny jeu izay natao izay.
Mety tsy tiana ataony zareo enizeny anao fotsiny. Mampite hihinana be le donaty vao jerevana fotsiny a matoka efa nareo any tokantrano ihany koa dia te hihinana be an'ilay izy a reto mpianatra manatrika eto reto moa dia tena efa hoe zarao izy ty a satria te hihinana ihany koa zareo noho ny amin'ny mariky ny fankatiavany samy mpianatra moa dia nozarain'izy 4 mianadahy ny donaty a izay azony tamin'izay faninanana natao izay. Mahafinaritra be ny kilalao izay nataony reto mpianatra teo iny a azo moa izany loka donaty ilay izy a matsiro be ilay donaty a satria samy nihinana daholo ny mpianatra fa nareo any tokantrano a manamboara ihany koa donaty a raha ohatra ka mahay fa ilay nohanina teo iny a tena matsiro be dia izay ary aloha izany a ny mamarana ny kilalao iny a dia hoarahanareo eto ihany koa eto amin'ny radio télévision-na CFF ny tohan'ny formation a izay ataon'ireo mpianatra 12 mianadahy izay mbola tavela ety izany manahoana sy manahoana ny fandehan'izay formation ataon'izay a hoarahanao eto foana ihany koa moa izany ny examen sy ny valiny examen rehefa tonga izay fotoana izay fa ny androany aloha dia mametraka veloma mandra-piona ho anareo ny tokantrano any dia baibay daholo ho anareo rehetra rehetra.